faly tafombona amintsika amin'ity maraina ny zoma 20 aogositra ity ry havana. Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Injana be ny ady amin'ny atsika. Dia isika androso fiaraha-mandinika soratra masina ny tian'io ity. Ny salamo 110 andiny 7 hatramin'ny 20 salamo 110 andiny 7 hatramin'ny 20. Mitsangana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo, alako ny porosaina, fa ny lalanao no tiako, fiereko sy hampingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao, mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsino izay rehetra mani amin'ny didinao, fa famitahantena ihany ny laingana. Efa nataonao fanarita indrendrika ny ratsy fanarehitra amin'ny tany. Izany no itiavako ny teny vavolombelonao. Hipararetra ny nofoko ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ianao, misaotra anao zahay satria lehibe ny fitiavanao, ary aposaka ao aminay ny masoandro amin'izao maraina izao. Misaotra ny amin'ny famindramponao ampombainao ty andro vaovao ty, ary velom-pisaorana anao izay satria raha tokony ho very sy ho elona ary ho faty mandrakizay, dia indro mbola omenao saina sy fanahy tsy tafandry hanompo anao, ary omenao tombonandro hahavelomana. Misaotra no ny asan'ny fanahy masina mbola hanenika ny fonay, hitarika ny sainay, ary andresy lahatra nay hitombo finoana amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina an'io. Raha ho vakiana ary ny soratra masina fototry ny fandiniana, omeo anay ny taridala ny fanahinao, ary tsy lovy izahay eo am-panarahana ny fampizarana samihafa. Amin'ny anaranao Jesoa no hanonanay ny vavakay. Amen. Efesianina 4:10 hatramin'ny 7:10. Efesianina 4:10 hatramin'ny 7:10. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Farany mahereza ao amin'ny Tompo amin'ny herin'ny faherezany, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizenana izao, dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Anoho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba azonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Amen. Ray masinao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo atafio anay tokoa ny herinao, ary manoloana ny zavatra maro samihafa mety miantraika amin'ny fiainanay, dia ampahereza izahay. Anatin'izao fiaraha-mandinika soratra masina izao, ho taratray ny fahazavanao, ary ho hitanay ny lalana alehanay. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Eny ary endrika fotsy sy mainty ny eo ambany masontsika. Tsy dia vita ohatry ny teo aloha, fa mbola misy farasisa-kely ny avizavizanana. Ndao ary sika. Efesianina 4:10 hatramin'ny 7:10. Ny ilany ankavia indrindra, tsara telo ny eo ambany masontsika, dia ny fitarihan-teny sy ny mombamomba ny toko 9. Ny afovoany sy eo amin'ny tapaky ny ankavanana dia ny votoatin'ny fandiniana soratra masina, izay somary niova kely fa tsy nijery teny fototra isika, fa nijery andinin-tsoratra masina mety afaka anampy antsika amin'ny dikany andinina ny heviteny ny andininy isan'isany avy. Amin'ny farany moa, amin'ny tapany farany
dia ireo fanontaniana anetsika ny fosiny saitsika andiny tena ary raha misy ny fotoana dia ifanankalozantsika hevitra ny valin'izany. Tao ary sika riavana. Ny boky ny Efesianina efa imbetsaka sika nandinika an'izy io. Aiza ho aiza zao ny fatadiavanareo anazy. Tsy eto daholo mpamaly fanontaniana dia fampaherezana nataon'ny mpanoratra ho an'ny mpanaradian'ny tompo. Inona no azo iantsoana koa an'ity epistily ity? Epistily fanantenana sa epistily ny fitiavana sa epistily ny finoana sa epistily ny inona? Efa ny fiandohany. Inona azafady? Fananarana. Any amin'ny 2:14 zany ilay izy. Izy no Kristy no fihavanantsika. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina dia mivoya ny amin'ny atao hoe fihavanana. Ny fihavanana amin'Andriamanitra izay vitan'i Kristy, ny fampihavanana izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Ny vita fihavanana amin'Andriamanitra no afaka handrafitra fifandraisana tsara amin'ny manodidina azy, manomboka eo amin'ny ankohonany. Azadonao ny Efesianina 5 izay manoro-tsoritra momba ny fifandraisan'ny mpivady, mitohy amin'ny fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny hatreo amin'ny 9:1 hatramin'ny 7. Rehefa mety tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, raisitsika ny fampihavanana vitan'i Kristy nataony tamin'Andriamanitra sy ny olombelona dia mandeha ho azy ny fihavanantsika samysika olombelona. Izay ny voalaza ato. Inona ny andinin-tsoratra masina mety hoe tena isan'ny nampahery anao tamin'ny fotoana anankiray atao anatin'ny Efesianina. Ao koa ny 4 efa nianarantsika ilay hoe batisa iray, finoana iray, tompo iray. Ao koa ilay tsodrano hoe ahoana ilay tsodrano amin'ny Efesianina? Fiadanana anie ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana, fahasoavana anie ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Somary miavaka io tsodrano io. Inona koa mampiavaka ny bokin'ny Efesianina? Ho an'ny vokovoko manga zany dia tokony tadidy mihitsy. Atao anatin'ny perikopy zany. Inona le vokovoko manga ary zareo ilay izy? Aza ho mamindovay nareo fa aoka ho fenoina ny Indiny 9:20 eo akaiky eo. 5:18 hoy ny soratra masina. Ary aza ho mamindovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Hirahira ny vokovoko manga mihitsy zany. Inona koa? Be dia be ny zavatra mitaona antsika ho amin'ny fahatsaram-pitondratena, tsy hoe ny zavatra, ny andiny mitaona antsika ho amin'ny fitondratena tsara atao amin'ny bokin'ny Efesianina. Tao ary sika hijery vetivety izay tara-dalana eo ambany masontsika. Bokin'ny Efesianina dia nosoratan'i Paoly ary tafiditra ao anatiny atao hoe epistily ny fifatorana. Tokony nosoratany 720 taonan'i Kristy fony izy voafonja voalohany noho ny filazantsara. Tany Roma no heverina ho nanoratany izany epistily izany. Inona no antony nanoratany ny epistily? Nanoratra ho an'ny fiangonana tany Efesosy Paoly mba hampatsy azy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra namonjy azy tao amin'ny Jesosy Kristy. Inona koa?
mba ampirisika azy ireo hibanjana ny fiainana kristianina ao anatin'ny firaisana sy ny fanorenana ny fiangonana miombina tsara. Ary ny fahatelo mba hiomana amin'ny ady sy ny fakapana samihafa mpahazo ny fiangonana. Ny zava-nisy moa zany araka izany dia tahaka ny tokotany toeran'ny epistily rehetra dia ny fotoana ny fanenjehana. Ampatsivina ao anatin'izany fa na dia mahery vaika aza ny fanenjehana dia misy ny fahasoavan'i Kristy izay efa namonjena antsika kristianina. Ao anatin'izany dia tokony hiainana araka ny tokony ho izy ny fiainam-baovao amin'i Kristy, fa miomana koa hiatrika ady ary miomana tena ho vonona hijoro tsy ho lava ao anatin'izany ady amin'ny satana, ny fakapana sy ny forongon'izany. Inona ny foto-kevitra lehibe ao amin'ny boky araka ny voalaza tao dia fanambarana ny maha olom-baovao ny kristianina ary fametrahana eo anoloan'ny kristianina ny fanamby hiainana izany fiainam-baovao izany. Misy diso kely eo ny taritasy eo ambany masosika fa tsy hoe fiainana miaina fa fiainana izany maha olom-baovao izany ao anatin'ny firaisana sy ny fiombonam-po. Tsy pianareo izany le hoe sy ny fiainana miaina, esory le hoe miaina fa janona ny hoe fiainana. Ny maha olom-baovao amin'i Kristy sy ny fiainana izany maha olom-baovao izany ao anatin'ny firaisana sy fiombonam-po. Mizara roa ny boky, ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo mitovitovy amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina, dia ny fampianarana ny maha kristiana ny maha olom-baovao, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fampihavanana vitan'i Kristy, ary ny tapany faharoa dia ahoana kosa ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ahoana ny fiainana ny maha olom-baovao, ahoana ny fiainana ny fampihavanana vitan'i Kristy, ahoana ny fiomanana indrindraindrindra amin'ny ady izay tsy maintsy hitranga na hatrehana rahateo. Ato amin'ny toko fahaenina isika. Ny toko fahaenina dia mizara telo mazava tsara. Ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy dia toy n'ilay fampianarana eo amin'ny toko fahadimy mikasika ny fifandraisana ao anatin'ny fianakaviana sy ny ankonana. Manomboka indrindra eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo moa izany dia mifarana aty amin'ny toko fahaenina andininy fahasivy. Ny fifandraisan'ny mpivady miampita amin'ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ary tonga amin'ny fifandraisan'ny ankonana sy ny mpanompo ao an-tokantrano. Izay ilay toko fahaenina. Fanampiny kely amin'ny fitaomana ny olom-baovao na ny ankonana kristianina hiaina ny fiainam-baovao ao anatin'ny fifandraisan'ny ankonana, mpivady, ny ray aman-dreny sy ny zanaka sy ny ray aman-dreny ary ny ankonana sy ny mpanompo. Mety isika eto amin'ity anjara mofinainantsika ity ny 10 hatramin'ny 17 dia hitantsika eo fa ny fanambarana ny fisian'ny ady sy maintsy hatrehan'ny olom-baovao. Ny andinin'ny 14 hatramin'ny farany moa hatramin'ny 12 dia filazana ny ady, ny fomba hiatrehana ny ady amin'ny alalan'ny fametrahana ireo fitafiana miaramila samihafa, mamarana ny teny farany sy ny tsodrano. Izay zany ity Efesianina toko fahaenina ity. Rahaintsika arak'izany ny toko fahaenina andininy 10 hatramin'ny 17. Misy andininy 4 ireo dia hitantsika anelanelany tsipitsipika ny fanazavana samihafa izay misy anireto drafitra ireto, ny andininy sy izay mety dika malalaka izany ao amin'ny soratra masina, ny fanazavana izay mety andiny soratra masina afaka anampy ny fanazavana azy ao amin'ny testamenta taloha, ary ny fampiarana izay hatrany hatrany.
Ny andininy fahafolo ary mba hisy anankiray amaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsisy olombelona mihitsy. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezany. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezany. Io izany raha dika malalaka. Fa misy koa dika teny manao hoe mahereza amin'ny tompo. Fa io izy tena hoe endonamai ozy ny teny grika, ao amin'ny tompo, mahereza ao amin'ny tompo amin'ny heriny faherezany. Mahereza ao amin'ny tompo dia fanentanana ibanjina any Jesosy Kristy ilay loharano ny hery, ilay tompo ny hery entina miady. Tsy amin'ny fahendren'olombelona na ny vatana be, ny tanjaka sy ny hery maha-olombelona, fa tena fibanjinana amin'ny Kristy ilay loharano ny hery. Amin'izany ampiny hoe ny heriny faherezany, fa tsy ny heriny faherezana. Ahitsika koa ilay tsipelina, jereo kely ny baibolintsika, heriny faherezany fa tsy heriny faherezana. Mbola manampy sy manamafy ny hevitra eo amin'ny tapany voalohany ihany hoe tsy herintsika, hery avy ao amin'ny tompo ary hery ny faherezany. Raha mamaky sika ny Efesiana 1:7-10 sy ny 20 dia milaza indrindra ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, zany hery zany. Any hoe ao amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no fototry ny herintsika raha hiatrika ny ady amin'ny Satana isika. Akisaka any amin'ny Korintianina 1:10. Ahoana hoy ny soratra masina? Ny fahafatesana ny fahavalo farany horesena. Ry fahafatesanao aiza no herinao? Ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao? Fa ny ota ny fanondrona ny fahafatesana. Avy aiza ny ota? Avy amin'ny Satana. Dia hitantsika eo fa raha-pifamatorana izay dia tena milaza ny herin'ny fitsanganany tenany maty, herin'ny tompo tamin'ny fitsangany tamin'ny maty, eo zany no fototry ny faherezantsika. Izay moa ilay Efesiana 1:7-20 sy 20. Ary lazaina koa amin'ny Kolosianina 1:1-2. Ifandraisany amin'ny testamenta taloha, ny Isaia 40:7-20 sy 1:30 fa izay napetraka eo dia ny 7:20 ihany no ny fahafoizan'ny fotoana moa. Manatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Ny Josoa 1:7 hainy maro tsenjery io tonga dia tadidy raha vao manonona. Aza matahotra na amin'ny vadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Izany ilay fampaherezana avy amin'ny tompo rehefa miatrika ady isika. Inona ary ny fampiarana? Mbola averina ihany fa tsy fiadiana mitanjaka ranofo no entintsika olom-baovao miady. Faharitany eo amin'ny 1:12 sy 20 moa ny fahavalo miady amin'ny Satana, fa tena hery ao amin'ny tompo, ny hery ny faherezana dia ny hery nandresena ny fahafatesana, fahavalo farany. Ny tafio avokoa 1:11 naondray ary mba izy amaky. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Izay ny antony hira 7:20 mbola manangoly ny fakapanahy. Mianatra mandrafitra liturjia koa tsika fa tsy izay hira mahataitaitra tsika atao. Inona no hevitra zany? Izy dika teny manao hoe miakanjo amin'ny fiadiana rehetra avy amin'Andriamanitra mba ahazaonareo mijoro manohitra ny tetiky Satana. Ny voambolana hoe tafio avokoa, io no tena akaiky ny teny fototra
fa ny teny anankiray moa mba azontsika hoe miakanjo amin'ny fiadiana rehetra. Panoplie mety fantatrareo zany voambolan'izany fa amin'ny teny grika zany panoplia fa amin'ny teny frantsay tonga dia izay koa hoe panoplie. Tena inona moa midikany hoe fitambarana fitafiana rehetra any miaramila entimiady tamin'ny fotoan'andro. Fa ilazana koa vondrona na fitambarana hevitra samihafa entina miady amin'ny lafiny ara-politika. Fa tena hoe fitambarana io raha any amin'ny zazakely sy ny fianaran-dray dia ireo kojakoja ilaina samihafa amin'ny fampitaovana ny zaza anankiray. Tsy hoe fourniture scolaire loatra fa tena hoe kojakoja samihafa. Dia aza misy avela, izany hoe fitafiana feno no takiana. No hoe tetika Satana dia tena hoe ny fomba fanaon'ny Satana. Méthode ozy le dika teny anankiray. Ny fomba fanaon'ny Satana. Manana fomba be dia be Satana. Izay anangoleny antsika olom-baovao. Olom-baovao eto no anoratan'ny Paoly ireo kristianina tany Efesosy. Ilazany hoe tena fomba fiady be dia be no alefan'ny Satana hiadivana na amelezana antsika olon'Andriamanitra, olom-baovao ao amin'ny Kristy. Tsika izany tsy afaka hiala mihitsy amin'ny ady amin'ny Satana. Ary izao ny tsarovy, taiza ianao no nahita hoe ny fahavalo namany ihany no asiany no hiadivana. Na tsy ankizy kely izany tsy miombona intsony, efa avy eo miombona ihany. Tsy misy mihitsy hoe miaramila ka dia mamono tena na miady an-trano. Jesosy dia nanao hoe raha miady an-trano miaramila dia rava ny fanjakana. Ny fahavalo no hiadivany, no tafiany. Izany hoe ny tafiky Satana dia manafika ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo olona izao tontolo izao dia miezaka mbola mandramby na manafika ny olon'Andriamanitra. Dia manana fomba fiady be dia be izy amin'izany. Raha tsy teny hoe nitoerana fotsiny, rehefa tsy azo avy ao ankavia ianao dia alehany avy ao ankavanana. Rehefa tsy vitany manakana ao aoriana dia atositosy ao aloha ianao mba hopotraka. Manakana anao aloha dia atositosy ianao avy ao aoriana mba hianjera. Be dia be ny fanaon'ny Satana, ny politika, ny fakapana anankiray ny tiany ahazahoana anao fa tsy azony amin'ny fomba fiady anankiray ianao amin'iny. Mihodina kely indray izy amin'ny zavatra hafa. Dia izay ilay hoe tetika Satana eto. Tena mivoambolana milaza fahamarona izany io fa ny tsika moa ny fiteny malagasy tsy dia misy hoe milaza fahamarona hita taratra raha tsy ny fanondroana hoe ireo sy ny sisa sy ny sisa. Fa ity tetika Satana ity dia tena hoe filazana fahamarona fomba fiasa na paikady izay ataon'ny Satana. Inona ny dikany efa nilazaina teo hoe panoplia, manondro fitaovam-piadiana feno. Tsy ampy ny anankiray fa ilaina izy rehetra hipetraka amintsika. Fampitaovana feno. Tetika Satana, fandrika, lainga, fanodidinana, fifandraisana amin'ny testamenta taloha. Lasa aloha hijanonana kely ilay hoe fampitaovana feno. Io zany rehefa hitanisa ery any andinin'ny faha-efatra ambin'ny folo hatrany amin'ny faha-roapolo, eo amin'ny faha-valo ambin'ny folo izy ny tena mijanona, dia hitantsika mihitsy hoe inavy ireo fiadian'ireo fito izy efa naverimberina tamintsika. Atsika tanysaina ny hoe fahamarinana, ny rariny, ny fahavononam-panahy atao kiraro, ny filazantsara ny fihavanana izay natao kiraro, ny finoana ho ampinga, ny famonjena atao fiarovan-doha, tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy, ary vavaka ny farany. Eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izay ilay fitafiana fito tsy misy azontsika avela na iray azy rehefa hiady amin'ny Satana, hifanehitra amin'ny zana-tsimpikan'ny Satana isika. Ny Isaia 50:17 ny akanjon'ny fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovany tratra izy ity tsipelina
ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Efa any amin'ny testameta taloha zany dia efa voalaza zany. Zakaria 7:1-2 dia efa mitinana ny andinin-tsoratra masina io. Ny zavatra voalaza ao dia ny hoe mijoro Satana anohitra ny mpisorona ben'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia milaza hoe vato sy afo ane no mifanehitra aminao. Aza medaladala fa tena aronjoko eo ianao fa vato sy afo ane no mifanehitra aminao. Zay no voalaza eo amin'ny Zakaria 7:1-2 io raha mamaky sika. Somary lava ireo andinindreo. Ny fampiarana ary tsy misy azontsika avela ry avana ireo fitaovana 7 izay atolotr'Andriamanitra ato amin'ity Efesianina ity araka ny soratry Paoly apôstôly. Tsy maintsy mamory ny fitafiana rehetra amin'ny alalan'ny fitaovana ara-panahy voatolotr'eto isika. Any amin'ny fanontaniana mitarika fanolozan-kevitra dia misy azo iresahana tsara n'izay. Nesika eo amin'ny andininy 2:20. Ahoana ny voasoratra? Inona no azo lazaina amin'izany? Tsinofo sy rano hifanandrinantsika. Io tsy hoe boxe, io tsy hoe judo, io tsy hoe kickboxing, io tsy hoe karate, tsy izany io. Io tsy hoe basy amantafondro, fa ny filazana dia ny hoe tsy olona vatana olona hitantsika azo tsapaitanana no hiaditsika, fa fanahy sy hery-maizina ao anatin'ny ireny olona ireny any fototry ny ady. Tsy hoe voatery ao anatin'ilay olona, fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, hoy ny soratra masina. Aiza ny tany tsy misy rivotra? Aiza ny tany tsy misy rivotra? Any amin'ny planeta hafa ka tany ingizon'ny resa terre. Planeta terre. Any amin'ny planeta hafa zany ohatra ny tsisy Satana mihitsy e. Hoy namantsika any amin'ny planeta hafa tsisy rivotra. Tany eto ny resaka. Aiza ny tany tsy misy rivotra? Misy rivotra any ambany W, misy rivotra, misy olona misy rivotra koa. Misy rivotra inozy ny olona sasany. Ka izao zany dia milaza hoe tsy misy mihitsy toerana na erana na habaka tsy hisy ny atao hoe Satana sy ny fahavalo mijoro manoloana ny olom-baovao. Vonona hifanandrina amintsika amin'ny toerana rehetra, naiza naiza ary amin'ny fotoana rehetra, Satana miomana amin'izany. Mbola misy fanampin'ny famaritana ato. Tsy mitolona amin'ny mofo amandrasika, fa mifanapahana amin'ny fanjakana, amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Misy fahefana izay hiadivantsika dia ny fahefan'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Misy fanjakana izay mitady hifehantsika dia mbola izy ihany, ary ny mpanjaka ny fahamaizinana. Izy ilay fanjakana, izy ilay mpanjaka izay mifehy fahamaizinana. Izao tontolo izao, ny rivotra rehetra zany dia misy azy avokoa. Fa inona ny rivotra manohitra an'io? Pneuma. Mitovy ny dikan'ny fototeny ao anatin'io sy ny fototeniny hoe fanahy masina. Tena rivotra miady ny rivotra ho isika amin'izao ririny izao. Akatony varavara fa miady ny rivotra. Tena miady, fanahy roa miady, ny fanahin'ny Satana sy ny fanahy ao anatintsika mpino. Ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy masina. Ny Danielina 10:12 sy 13 dia misy fampisehoana mazava ny ady ara-panahy. Mpanapaka ny Persia io zany hoe fanjakana zany tamin'ny andron'ny Danielina. Fa ny tompo dia manao hoe anjely anankiray ihany no miady, dia Mikaela. Ho hitanao fa zasisa no hijoro eo, zany hoe ho levina tanteraka eo amin'ny tantara ianao na hoe tena
ho divy tsy teo tsony ianao fa mitsangana ny anjely Mikaela vitany aminao. Zay lay fanjakana mahery, lay fanjakana atao hoe Persia zany eto dia nijoroan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenin'ny anjely ka ilazany hoe ny anjely Mikaela no hitsangana dia zasisa no hiteo. Zany hoe vita daholo ny fanjakanareo rehetrarehetra fa zasisa no hijoro hoy Jehovah raha mampitondra teny ny anjely izy. Zany ny voasoratra eo amin'ny Daniela 10 andininy 12 hatramin'ny 17 raha maky ianareo. Ao amin'ny Joba voalohany andininy 1 hatramin'ny 12 dia tantaran'ilay Satana miseho vatana eo anatrehan'Andriamanitra. Io zany tena hoe tsy ny olom-boantsy fotsiny no tsy ny olom-baovao no iantsian'ilay devoly fa Andriamanitra mihitsy no asahiny, mahasaka an'Andriamanitra izy. Andriamanitra ô, efa nahita ny Joba mpanomponao ve ianao? Tsisy maro noatra azy. Andanange fa tsy izany ny fikirany aminao fa reo arena be reo fa esory ange reo raha tsy miala aminao Job e. Dia hoy Job, hoy Andriamanitra, mandany ataovy izay tianao atao aminy fa ny ainy ihany ny aza esoriny. Dia izay ilay fahasahian'Andriamanitra tena hoe fahasahian'ny Satana, tena hoe Satana miseho vatana sa miantsiady amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny olom-baovao fotsiny ary vonona hatramin'ny farany amingana ny olom-baofidin'Andriamanitra tahaka ny Job. Izay no ambaran'ity andininy 12 ity. Ahoana hoy ny andininy 17 toy n'izany. Ery amin'ny andininy 12 dia misy hoe tafio avokoa. Eto amin'ny andininy 17 dia raiso. Ahoana hoy ny andininy 12 teo? No 13 raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Eto ndika teny dia hoe ny fiadiana avy amin'Andriamanitra. Raiso avokoa ny fiadiana rehetra avy amin'Andriamanitra. Zay izy raha atomorona indray zany eo amin'ny dika teny. Ery amin'ny andininy 12 hoe mikanjo amin'ny fiadiana rehetra avy amin'Andriamanitra. Io zany tsy hoe ndeha hovidiana ery atsena ery ilay fiadiana na hoe ndeha ho alaina ary ananina ary fa avy aiza ilay fiadiana? Avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra maso eo ambany masontsika izy dia hoe fiadian'Andriamanitra zany moa. Fa midika teny hafa izy hoe fiadiana avy amin'Andriamanitra. Ery amin'ny andininy 12 koa dia hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Ilay fiadiana dia an'Andriamanitra fa omeny atsika io. Io zany an'Andriamanitra ilay fiadiana dia tsy horombanao hoe aiza ty fa izy mihitsy dia fiadiana avy amin'Andriamanitra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra dia ohatr'izay ihany. Avy amin'Andriamanitra omeny io ary alaitsika. Manana andraikitra moa zany sika raha ohatra ka alefa lavidavitra ny viteny hoe isika mihitsy no ametraka amin'aim-pontsika ny fitafiana avy amin'Andriamanitra. Isika mihitsy no andray amin'aim-pontsika, amin'ny safiditsika, amin'ny finiavantsika ny fiadiana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe Andriamanitra ny hoe tia anaovo ny fiarovany tratra apetrao, tia satroy ny famonjena, tia kiraroy ny fahavononam-panahy, filazana ao ianao ampikiraroy ny tsia. Fa io omen'Andriamanitra ilay izy aiza ny kiraro Andriamanitra, izany ametraka azy. Aiza ny famonjen'Andriamanitra, izany ho isatroka azy. Aiza ny fiarovany tratra, izany no ametraka azy. Aiza ny sabatra, izany ho hitondra azy. Dia tahak'izay tena finiavana avy amintsika mihitsy. Manana didy zany sika eo anatrehan'ny ady. Efa vonona amin'ny fitaovam-piadiana rehetra, ianao hirotsaka anady no andrasan'ny tompo ary ianao ametraka ny fitaovam-piadiana. Inona ny fandraisany amin'ny testameta taloha? Exodus 17 efa fantatsika rehefa hiainga ny zanak'Israely hiampita ranomasina mena dia natahotra mafy. Dia hoy ny soratra masy hoe aza matahotra mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Dia misy an'ilay toyany hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso.
ny fahavononanao iampita no zava-dehibe na dia mifofofo azy farao sy ny miaramila ny avy ao aoriana hanenjika hafaty dia mila manana fijoroana ianao fahavononana androso satria efa omen'Andriamanitra ny fitaovam-piadiana ahajoro. Ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo tantaran'ny Josafata. Josafata rehefa nitarika ny tafika dia hoy ny tompo hoe tsy anareo no hiady amin'ity fa mijanona tsara ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah nareo. Dia mijanonandreo moa zany raha voambolana dia azo lazaina koa hoe mijoroa tsara tahaka ny teny hoe jery atrika amin'ny miaramila zany tena hoe atreo ilay ady. Inona ny fampiarana? Mila fiomanana riavana ny fiatrehana ny ady mba ahafahana mijoro miatrika izany ady izany. Tsy hoe rehefa eo mahita izy efa tonga mifakapanavo hoe aiza daholo moa ilay fitafiana, tonga ianao dia resy, efa tonga ve mivavabasy miditra ery ohatra, zay ianao vao hoe aiza daholo moa ilay fitafiana teo. Eo ampitadiavana fitafiana ny miaramila dia maninona? Tonga dia ripaka. Fa atao vonona foana isan'andro ohatra ny miaramila ny andakazeriny sika vonona hiatrika. Zay foana moa zany hoe antsoina hoe jery atrika, miatrika e. Efa manao ny fanamiana izy amin'io, marina fa mbola mety basy ihany ny atratrany, fa efa vonona amin'ny rehetrarehetra, vonona hiady isan'andro zany sika kristianina, ary efa mirakotra maizy aizantsika manontolo ireo fitafiana fito izay avy amin'Andriamanitra. Voalohany amin'ireny dia ny fahamarinana. Atao inona arô ilay fahamarinana? Loavina sa inona amin'ny fitafiana ilay fahamarinana? Inona zany? Fehikibo e, fehikibo. Aza atao malaladalaka mihitsy zany ny akanjo fa tonga dia milatsaka dia eo ianao imezan'ny olona fotsiny eo. Ary hoe koa maninona? Manana fifehezantena dia ny fahamarinana. Fahamarinana sy ny fifehezantena ny miaraka. Za tsy epita raha tsy eto amin'ity fiampitan'ny mpandeha tongotra ity. Efa fifehezantena ne zany fa tsy eto rangany akaiky andao fa tsisy fiara. Fa efa fifehezantena zany hoe tsy eto no epita fa ery. Dia tahak'izay ilay izy. Ny fifehezantena sy ny fahamarinana tena zavatra tsy afaka mizaraka. Dia tahak'izay ireo fitafiana fito ao azonareo asiana laharana kely amin'ny pensily hazo hoe fahamarinana ny voalohany, dia rary ny faharoa, dia ny fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fahatelo, dia ny fahaefatra finoana, dia fahadimy famonjena, dia fahaenina tenin'Andriamanitra, fahafito vavaka. Ireo ilay fitafiana fito amin'ny fahafenony mihitsy raha ny isany. Miomana hiady ry havana fa tsy hoe tonga mifakapanavo izay mantsy ny tenin'ny mpino indraindray. Tena mbola nofo ihany e, mahery ny fakapanahy fa mety tsy nanao kasika izy, tsy ny satroka finoana izy, tsy ny satroka famonjena izy, mety tsy nitazona pinga izy, mety tsy natanjaka tsara ny finoany, mety tsy nanana sabatra izy dia ny tenin'Andriamanitra dia resy ho azy teo tafiditra tao amin'ny fakapanahy. Aza miandry ny fahavalo anoloana anao na ny sabatry ny fahavalo efa manindrona anao vao hitady ny fitafiana fa isan'andro dia apetrao ny fitafianao. Hamarino mihitsy hoe ny satroka ve ianao, nisy ampinga ve, tena mikiraro ve ianao, tena eny aminao ve ny sabatra, manahoana ny fiainam-bavakao, dia hitanao fa tonga dia mandositra ny fahavalo. Ireto ary ny fanontaniana fampieritreretana. Inona avy ny andro mahory? Andro mahory ny andinin'ny 17. Efa natrehanao ary ahoana ny atrehanao izany? Raha ohatra mitensika hoe andro mahory
misy zavatra tampoka mety mitrango ao anatin'ny fianakaviana iny fa nisy olona voky ny trano izy nydrijarija ny verinao vatana mangatsiaka ny oentina. Ahoana ny atrehanao an'izany andro mahory izany? Raha miaramila efa mitafy ny panoplia isika, zany hoe ilay fitafiana fito, dia maninona? Gaga indray mandeha fotsiny dia miatrika. Tadidio foana ilay teny hoe miatrika, izany ny tena miaramila. Ary manana fitoniana foana, miatrika. Tadidio foana izay. Tena hoe mijanona, mijoroa, hoy ny soratra masina ny Exodosy sy ny tantara faharoa teo. Tsaroanao ve nisy olana na fakapanahy na fandrebirebena nataon'ny Satana, mety tany am-pianarana, tany am-piasana, tao amin'ny ankonana, inona ny fomba niatrehanao azy? Izay ny voalohany. Ny faharoa, ahoana no ahafantarana hoe ady ara-panahy no atrehan'ny olona anankiray? Zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra io mitrango io, fakapanahy izay. Ady ara-panahy raha toa tsy fahoriana ianao dia mitarika anao iny olana sy fahoriana iny anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana ny ahafantarana hoe tia ady ara-panahy ty? Ady amin'ny fahantrana ve ady ara-panahy? Iry amin'ny fanazavana amin'ny 2:12 dia hoe tsy mitolo amin'ny mofo aman-drà fa fanarahan-tseny amin'ny rivotra. Inona ny tena fototra io hanohanana sy fahantrana io? Manaiky ve nareo fa hoe ady ara-panahy io fa tsy zavatra hafa? Ohatran'ny mbola mieritreritra nareo izany dia tonga dia cible ny devolinareo. Io fa tsy mahafantatra amin'ny paikadiko itsy. Misy antony ara-panahy io satria nahoana? Tsika? Ataoko hoe tsika. Fa za mety tsy ao anatiny. Tsy hoe mety fa tena tsy ao. Sika dia misabaka. Misangisangy ny devoly isika. Milaza isika olom-baovao kanefa dia tsy mahatoky feno an'Andriamanitra. Matiantoka fotsiny isika. Inona ny mahafaty antoka antsika? Mananian'ny olona. Matiantoka fotsiny ianao manao rakitra isak'izay metsika. Nefa ka ianao tsy mahatoky ny tompo. Matiantoka ianao mandeha aty am-piangonana. Nefa ka ianao misalasala ohatry ny hafa. Tsy mpiditra am-piangonana ihany. Hoe izy izany Andriamanitra izany. Tena matiantoka. Dia teny izay mihitsy hoe tena ady amin'ny fanahy io fa mijoroa, miatrika, miaraka amin'ny tompo isika. Aza misababaka izany fa izany no mahatonga ny rehefa tsy mafana dia mangatsiaka fa tsy misy hoy ny soratra masina hoe matimaty. Aoka isika hafana amin'ny fanarahan-diny tompo. Raha tsy izany dia tsy ho tsapanao mihitsy izany hoe fandresena miaraka amin'ny Kristy izany. Ho tavela ao anatin'ny faharesena foana isika. Inona koa? Aminao inona ny fiadiana ara-panahy no sarotra raisina sy ampiasaina? Miaramila ianao. Sarotra aminao ve ny mamahana basy? Sarotra aminao ve ny manao fiarovan-doha? Sarotra aminao ve mitazona pinga? Sarotra aminao ve ny manao brodeka? Ny mikiraro? Fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Dia mampatsiahy an'ilay hoe indreny antsara ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly. Iza ary amin'ireo panoplia ireo no tena hoe manavy ny fiangonana ny mametraka azy. Mba milaza hoe fisatroana famonjena ve? Ny vavaka ve? Ny fihazonana ny tenin'Andriamanitra ve? Ny finoana ve? Fisatroana famonjena. Fiainana ny fahamarinana ve?
fitafinan-drary ny fiarovan-tratra ve? Raha isika mandinika ny fiainan'ny fiangonana, tena mitafy ny fitafiana feno ve ny fiangonana? Dia inona ary ny tena tsy apetraky ny fiangonana amin'ny ankapobeny? Amin'ireo fitafiana fito ireo tsy ao anatin'ny anjara mofinainantsika izany. Ny aiza ho aiza amin'ireo fitafiana fito ireo izany? Kiraro azavao hoe ny hevitrao. Zaho ohatra ny saika nitovy hevitra aminao, tsy ampy kiraro, pieds nus daholo ny ankamaroan'ny fiangonana. Azavao hoe misaotra tompoko. Ilay farany teo dia ny ferana ny isa, fa ilay voalohany tsy ampy, ilay fahatelo ilay faharoa tsy ampy. Voalohany tsika tany atsimo, faharoa tsika tany Akazobe, iny ny tsy ampy. Ny fahatelo tsika dia napetraka niotra kely anankiray sa roa ny isa, na tsy haiko niotra ray. Lehilahy ny tsy ampy teo tamin'ity faharoa ity, tena hoe tena ampy io, fa tsy ampy ny lehilahy satria le tafika masina ao anatin'ny fitsaboana sy horonan-tsary indrindra indrindra izay tena mila lehilahy ny tafika masina amin'ny alalan'ny horonan-tsary. Dia ohatran'izay. Fa inona koa? Fa za miomboka-hevitra aminy. Fa tsy tokony adinoantsika koa fa misy olona tsy mandeha fa tena ao am-pon'ny fitoriana. Tsy afaka izy noho ny asa, fa iny ilay hoe izay tsy mandeha manome. Dia ho tsapan'ilay olona mihitsy hoe iny afa nandray anjara, na tsy lasa ary, lasa ny ihany ny tanako. Fa misy olona tena hoe ninona lazainao eo dia za pieds nus foana e. Iny ilay karazan'olona maninona? Tsy manana ilay fitafiana eo amin'ny andininy 5-10. Dia iny ny hatreto aloha mbola maromaro ny mila maka an'ilay kiraro ny any amin'Andriamanitra. Inona koa? Io ilay voalohany io e. Dia olona manao akanjo malalaka sy pataloha tsy misy fehikibo. Ilay fahamarinana. Ny fisikinana ny fahamarinana. Sarotra mihitsy io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha vao mivoaka ny rindrina efatra ny fiangonana isika. Betsaka ny tsy fahamarinana izay apetrapetraka Satana tena ohatran'ny hoe minina eny amin'ny lalantsika ny tsy fahamarinana, mba hahatonga antsika tsy hitafy ny fahamarinana, tsy hisikina ny fahamarinana. Dia mampieritreritra izany. Nahoana ndresy ny miaramilan'i Kristy tsy panoplia, tsy manana ny fitafiana feno tadidio, fa ny anankiray amin'ireo tsy anananao dia mora resy, mora kivy ianao, tsy miatrika ianao, tsy mijoro ianao, ho resy ianao. Dia izay ty anjara mofinainantsika ity nitatra kely teo amin'ny andininy 14 hatramin'ny 20 mba azontsika tsara n'ilay hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Afaka manohy isika amin'ny fandinian-tena na koa ifampizaranareo any an-trano raha manao fandiniana manokana nareo. Inavy ny fepetra raisinao amin'ny fiomanana amin'ny fakapanahy sy ny fanenjehana. Tsy maintsy miomana amin'izany isika fiangonana fa mandroso ho amin'ny fahasarotana ny fijoroantsika kristianina. Tsy tenenina hoe hiverina any amin'ny fiangonana voalohany ve? Na hiverina na tsy hiverina, raha ny soratra masina jerena ny apokalipsy fotsiny dia mandroso any amin'ny fahasarotana ny fiainana kristianina. Mety hoe tsy fahamoizana aina noho ny fijoroana, fa ny fahasarotana ny fiainantsika kristianina. Metery ny lalana. Ahoana ny fiomananao hiatrika ny adim-panahy sy ny fanenjehana? Ahoana koa no hanampianao ny hafa amin'ny fijoroana amin'ny finoana? Entano izy ikiraro, entano izy ametraka ny fehikibony, entano izy
ampahereza izy mba hatanjaka tsara ny finoana dia atoky ny famonjena sy ny sisa sy ny sisa. Azo raisy ny reny mba ho fandiniana tena ampiarina avetrany koa amin'ny fiainantsika riavana. Dia hatreo ary ny fiainantsika tamin'ity an'ity, misaotra antsika ny amin'ny fahatongavana ary misaotra an'Andriamanitra koa nanafihery antsika tao anatin'izao tena aty ririnina izao. Tena mino fa maro amintsika ireo niady tamin'ny fandriana mafana mihitsy, tsy maintsy mitsangana amin'ny anaran'i Jesoa fa tara ndao ary mivavaka aloha isika. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay fa mahery ianao ary tsy irery amin'ny adinay izahay, efa nomenao fiadiana sy hery enti miatrika ny ady. Ampio izay hitafy izany isan'andro hitoetra amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana. Misaotra no ianao Tompo izay tsy mamela anay hiady irery na hiatrika irery ny fiainanay sarotra ankehitriny fa miaraka aminay mandrakariva. Andriamanitra omeo anay ny fahazavana avy amin'ny teninao, ahafantaranay ny tena fahavalo marina manatrika anay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Omeo anay herim-po, faharetana ary fitaovana ara-panahy hitoeranay amin'ny fahamarinanao. Arovy izay amin'ny andro mahory, omeo anay ny fanahy masina hitarika anay ho an'ny fahombiazana manoloana ny adi-panahy samihafa. Zareo ny mpiara-belona aminay rehetra izay mety miatrika andro mahory amin'ity anio ity, mety miatrika olana samihafa ara-pahasalamana, ny arak'asa, ny arankonana. Ianao Tompo no hampatsiahy ny fisinsin'ireo fiadiana enti-mandresy. Ny firenenay ao anatin'izao fiombonana iraisam-pirenena izao dia arovy amin'ny fandriam-pahalemana. Ny fiomana ho an'ny sinôda lehibe entinay ambavaka ireo efa andalana hiatrika izany fivoriana izany amin'ny lalana mianatsimo ary indrindra ny atrikasa sy ny fandaminana rehetra ao anatin'ny fivoriana dia ianao no ho hita fa manan-kery ary homembo ny nahitra. Atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mahasinona anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay izay nasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao, mandihana amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.